Faly miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny fandaharana Orange Sport. Anio isika dia iresaka ireo vaovao rehetra nisongadina teo amin'ny baolina kitra tamin'ny volana avril lasa teo iny. Ny Orange Pro League avy hatrany no resahantsika satria dia efa fantatra izao ireo ekipa valo tafita hiatrika ny dingana manaraka, izany hoe ny play-off. Raha ny ao amin'ny Conférence Nord ny Fossa Junior izay mitana ny laharana voalohany ary manana isa 4-telopolo. Ny ekipan'ny Kosfa kosa no manaraka azy ao manana isa 5-20 ary ny ekipa fahatelo dia ny ekipan'ny Adresaya manana isa 2-20. Ny fahaefatra farany kosa dia ny ekipan'ny AS Fanalamanga izay manana isa 1-20. Raha ny ao amin'ny Conférence Sud indray kosa dia ireto avy ireo ekipa efatra tafita amin'ny dingan'ny play-off. Tao amin'ny laharana voalohany no misy ny LGK Plus manana isa 20. Laharana faharoa kosa no misy ny CFFA manana isa 17. Ary tao amin'ny laharana fahatelo no misy ny ekipan'ny Mama FC manana isa 1-20 ary ny ekipa tafita fahaefatra farany dia tsy iza fa ny ekipan'ny Disciple FC manana isa 20. Fa ifantoka manokana amin'ny ekipan'ny Asa avy any Antsiranana kosa isika satria izy ireo dia nisafidy ny hanao ny lalao miverina rehetra any Antsiranana ary sarotra ny mibata fandresena any Antsiranana manoloana ny ekipan'ny Asa Diana satria dia tamin'ny lalao telo izay nataon'izy ireo dia tsy nisy faharesena na dia iray azy. Nanoloana ny ekipan'ny Fossa Junior ny Asa Diana dia tafavoaka nandresy tamin'ny isa 3-1. Torak'izay ihany koa tamin'ny nifanandrinany tamin'ny ekipan'ny AS Fanalamanga. Rehefa niona tamin'ny Kosfa kosa izy ireo no nanao ady sahala aotranoatra. Famarihana kosa fa ny ekipan'ny Adresaya dia lavin'izy ireo tamin'ny isa 1-0 tao an-taniny. Noho izany dia ekipa isan'ny nisongadina tokoa ny ekipan'ny Asa Diana tamin'ity taom-pilalaovana ity na dia tsy tafita hiafika ny dingan'ny play-off ary izy ireo. Fa mahakasika kosa indray ny Fédération Malagasy ny baolina kitra dia nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny teo anivon'ny Tale Teknika Nasionaly. Ny resaka natao amin'izay moa dia ny fampahafantarana ireo coach rehetra ho amin'ny disiplinina samihafa eo anivon'ny fédération. Izay no manakatona ny pejin'ny vaovao avy eto an-toerana fa izao kosa isika dia ifantoka indray amin'ny vaovao avy any ivelany. Avy hatrany dia ny Big 5 no resahantsika, izany hoe ireo championnat dimy lehibe indrindra maneran-tany. Raha ny ao amin'ny Premier League dia mbola ny Arsenal hatrany no mitana ny laharana voalohany fa saingy kosa i Manchester City no manaraka azy ao ary mbola manana lalao roa izy ireo tsy mbola vitany, nefa ny point anankiroa fotsiny no manasaraka ny Arsenal amin'ny Manchester City. Arak'izany dia mety nofinofo fotsiny no an'ny Arsenal tao anatin'izay volana maromaro ny championnat izay satria dia nitarika foana izy ireo nandritran'izay fotoana izay fa rehefa avy nifanandrina tamin'ny Manchester City tao anatin'ny lalao izay natao tao amin'ny Etihad Stadium dia lavon'ny reto Citizens reto tamin'ny isa 4-1 ny ekipan'ny Arsenal ary mety iny no nanarian'izy ireo ny titre ny Premier League amin'ity taom-pilalaovana ity. Raha ny Liga kosa indray dia mazava ho azy mbola ny ekipan'ny FC Barcelone hatrany no mitarika ny laharana voalohany ary manana isa 4-10 be izao izy ireo manoloana ny Real Madrid izay faharoa. Azo lazaina izany fa efa kely dia kely sisa ny fotoana ahafahana mahafantatra sy hibatan'ny Barça ny tompondakan'ny Espagne amin'ity taona ity. Mahakasika ny championnat any Allemagne kosa dia ny Dortmund no mitana ny laharana voalohany vonjimaika manana isa 90 ary ny Bayern kosa no mitana ny laharana faharoa manana isa 7-50. Mbola tery dia tery noho izany ny fifaninanana ao Allemagne ary mbola tsy fantatra hoe iza no andrombaka ny tompondaka amin'ity taom-pilalaovana ity. Mahakasika ny Serie A ao Italia kosa dia ny Naples mitana ny laharana voalohany satria dia midangana tokoa ny elanelan'isa eo amin'ny voalohany sy faharoa raha manana 17 points be izao izy ireo manoloana ny ekipan'ny Lazio izay mitana ny laharana faharoa. I Juventus kosa dia ny saoty avy hatrany ao amin'ny laharana fahatelo
rehefa namoaka ny didim-pitsarana ny tao anivon'ny fitsarana italiana noho ny resaka disadisa izay nianjady tamin'izy ireo. Miatery hatrany ny elanelanisa eo amin'ny PSG sy Marseille. PSG izay mitana ny larana voalohany ary manana isa 5 manoloana ny ekipan'ny Olympique de Marseille. Ny RC Lens kosa no manaraka azy ireo amin'ny larana fahatelo. Azo lazaina mbola miady ihany ny championnat ao Frantsa satria mbola tsy fantatra hatreto hoe iza no andrombaka azy ary mbola manana ny chance ny tanteraka ny ekipan'ny Olympique de Marseille izay mbola larana faharoa vonjimaika hatreto. Fa mahakasika ny UEFA Champions League indray kosa dia totosa avokoa ireo lalao miverina rehetra tamin'ny ampahefadalana ary dia fantatra izao ireo ekipa efatra izay hiatrika ny lalao manasadalana. Teo amin'ny vokatra kosa dia tafita hiatrika ny dingan'ny lalao manasadalana ny ekipan'ny Manchester City rehefa avy nanao ady sala iray no iray tamin'ny ekipan'ny Bayern. Marihana moa fa nandresy 3-0 izy ireo tany amin'ny lalao mandroso. Tafita arak'izany ihany koa ny ekipan'ny Real de Madrid rehefa avy nandresy indray 2-0 ny ekipan'ny Chelsea tao an-taniny satria tamin'ny lalao mandroso dia efa nandresy 2-0 ihany koa izy ireo tao Santiago Bernabeu. Ny ekipan'ny Milan AC no ekipa fahatelo tafiakatra manaraka amin'ny dingan'ny manasadalana. Na dia nanao iray no iray ary izy ireo tamin'ny lalao miverina satria dia efa nandresy iray no tsy misy ny ekipan'ny Naples tamin'ny lalao mandroso. Ny ekipa faefatra farany izay tafita amin'ny lalao manasadalana kosa dia tsy iza fa ny ekipan'ny Inter Milan izay nanamontsana ny ekipan'ny Benfica Lisbonne. Tamin'ny lalao mandroso izy ireo dia nandresy 2 no tsy misy ary tamin'ny lalao miverina kosa dia niady ny lalao satria dia nisaraka tamin'ny ady sahala 3-3. Fa misy ihany koa ireo vaovao izay nisongadina manodidina ny baolina kitra indrindra fa ny tany ivelany tamin'ny volana april lasa teo iny. Mahakasika ny Sadio Mané ohatra dia nalaza ny ady izay nisy teo aminy sy ilay teratany allemand Leroy Sané ary natanteran'ireo presse maro isan-karazany tao Allemagne sy tany andafindrika tany moa fa hoe namely totondry ny vavan'ity teratany allemand ity i Sadio Mané ary dia voamarina izay zavatra izay tranga izay niseho tao aorian'ny faharesen'izy ireo tamin'ny lalao ampahefadalan'ny Champions League nanoloanan'ny Manchester City ka hosetrin'izany dia nahazo amende lafo dia lafo tokoa izy satria dia mitetina 350 000 € be izao no amende izay nasaina nalohany Sadio Mané manoloana ity fihetsika tsy mety izay nataony ity. Ny vaovao farany kosa dia mahakasika ny Lionel Messi izay mpilalaon'ny PSG amin'izao tsika miresaka izao fa efa betsaka sahady ireo miteny fa mety hiverina any amin'ny FC Barcelone izy amin'ny taom-pilalaovana manaraka ary mbola tsy voamarina moa izay vaovao izay fa resaka no mandeha SCR nefa toa fatapatatra ihany koa fa mangatsiatsika ny fifandraisan'ny ity mpilalao argentin ity amin'ny ireo mpitantan'ny ekipan'ny PSG. Ampahafantarina anao hatrany fa misy ny tolotra OFC na Orange Football Club izay tolotra azonao jifaina eto anivon'ny Orange Madagascar. Izy io moa dia tolotra fanao mahazo ireo vaovao rehetra mahakasika ny baolina kitra maneran-tany amin'ny alalan'ny SMS. Tsotra ny fidiranao aminy, tsindrio ny dièse 455 dièse ary arao ireo toromarika voalaza ao. Ny sarany dia mirary tokoa satria dia 300 ariary isan'andro na 300 ariary isam-bolana. Dia izay indray no mamarana ny fandaharantsika an'io Arisaterina hatrany ianao ary entanina hatrany isabone amin'ity chaîne YouTube ny Orange ity amin'ny alalan'ny fanondrona ilay laklosy kely etsy ambany dia aza misaraka amin'ny Orange Madagascar. Veloma daholo.